Miarabantsika rehetra indray dia faly manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray mpanaraka ny pejy izany. Tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Misaotra anao zary tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay misaotra anao raha mbola afaka handray afatra aminao indray izahay tsiraray amin'izao fotoana izao. Manampianay betsaka raha tsy toa aoka ny fanay masinao no ibitsika sy hanokatra ny fisainanay ny fieritreretanay ny ao amponay manontolo ao mba ahafahanay mahay mandray ny zava-miafy ny hery ny filazantsaranao ny fahamarinana ao aminao ianao irery ihany ny marina. Taio ny teny taio ny tenako manokana taio ny tsirairay azay manokatra ny fony sy ny momba azy rehetra mandray izao afatra izao. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery ihany ray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entiko manisy tombo-kase an'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Eny ary araky ny efa hitanareo teo amin'ny pejy Diloilo Fanosorana Facebook izany dia nisy toko sy andininy napetrako niainga tamin'ny fisalasalam-pahazahoana. Izay ambarako hoe fisalasalam-pahazahoana izay dia niainga tamintsika satria be da be mihitsy isika no sahirana be mandray ny Romanina epistily nosoratan'i Paoly araka ny Romanina toko 7 ary rehefa tonga eo amin'ny andininy 15 sy ny 17 plus précisément hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny dia nahoana hoy Paoly no mbola tsaraina ho mpanota indray. Ny tena marina zany dia hitondra fanazavana atao amin'ity Romanina toko 7 ity isika ahafahantsika mahita sorodalana tsotsotra hoe inona marina ny tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina nampitaina miampita tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly atao amin'ity Romanina toko 7 ity. Ny zavatra misy matsy dia rehefa mamaky an'izy ity ny olona indrindra ireo tsipino dia avy hatrany izy mametraka kritera fa ny filazantsara Jesosy Kristy izany dia miorina eo ambonin'ny lainga, miorina eo ambonin'ny olona anankiray izay mpandainga dia tsy iza fa araka ny toko sy andininy vakitsika teo Romanina toko 7 andininy 17 hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny. Zany hoe eto zany dia mametraka ireny olona ireny tsipiro ireny ireny mpanohatra ao anty na ireny ao anatin'ny fisalasalana satria etofen'ny zava-misy ny materialisme, ny intelligence artificielle, ny zavatra be da be misy ety amin'ity zao tontolo isan-karazany ity dia manepotra ny fahitan'ilay olona ka mahatonga azy mametraka an'izay fehi-kevitra zay hoe i Paoly dia mpandainga. Ny filazantsara Jesosy Kristy dia miorina eo ambony lainga ary io toko sy andininy tsotra sy fohy io no tsindriny betsaka ilazany fa ny filazantsara nentin' Jesosy Kristy dia tsy fahamarinana fa miorina eo ambonin'ny apôstôly mpandainga dia i Paoly apôstôly izany miorina eo ambonin'ny lainga satria raisiny maimaika be ity toko sy andininy ity raisiny amin'ny filany sy ny fisainany sy fieritreretany sy ilay vomy toetra ao anatiny manosika azy ho amin'izay fisainana sy fieritreretana izay mahatonga azy isaina sy hiteny. Dia izay indrindra no hitondrantsika fanazavana eto hoe tena misy fahamarinana ngezabe sy misy lanjam-pahamarinana lanjam-piainana vie éternelle tena tokony ho voaraintsika atao amin'ity Romanina toko 7 ity ary manindry isika fa tsy miorina eo ambonin'ny apôstôly mpandainga, tsy miorina eo ambonin'ny lainga ny fahamarinan'ny soratra masina, tsy miorina amin'ny zavatra tahaka izany ny herin'ny filazantsara Jesosy Kristy fa miorina eo ambonin'ny vérité absolue midika
hoe tsy to ary izay no hitondrantsika fanazavana. Raha mamaky ny soramandry isika vao manomboka Romanina toko voalohany, ekeko fitarihan-teny aloha aorian'ny fitarihan-teny aprean'ny 15 dia izao ny soramandry izay fampidirana ho amin'ny contexte. Tsara foana mijery contexte biblika rehefa mamaky verset isika, mamaky toko anankiray isika. Ny amin'ny haratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy. Ity Romanina toko voalohany ity zany dia manambara. Izay ambaran'ny soramandry zay hoe toetra jentilisa, ary zay toetra jentilisa zay mitaha amin'ny herin'ny filazontsara dia tsy ndriny ny bokin'ny Romanina eto fa ratsy. Ilay bokin'ny Romanina manindry eto dia tsy inona akory fa révélation, vision fampahitan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia toy ny hoe miroir, misy vérité ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia famarinana, Andriamanitra dia tsara. Be da be ary tsy ho voatanaisiantsika izay no maha tsy to any tsy to. Dia izay miroir izay no mitaratra toetra jentilisa, dia izay ilay ambaran'ny contexte eto amin'ity Romanina toko voalohany ity hoe ny amin'ny haratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy. Dia fantatsika rehetra ny contexte jentilisa biblika raha tarafina amin'ny rafitra fanekena voalohany dia ireo rehetra tsy ao anaty fanekena. Miresaka vahoaka Hebreo indray isika, Judaisme, ireo notolorana ny Torah tamin'ny alalan'ny mpaminany Mosesy. Ao anatin'izay ihany koa ny mpanjaka, ny mpisorona, kofehy, ao anaty fatorana, lasaka, mpampanaiky, mpampifanaiky, ao anatin'ny antsoina hoe fifanekena, fanekena. Ao anatin'izay zavatra andresantsika contexte izay hoe fanekena voalohany Torah, vahoaka Hebreo sy ny Andriamanitra tsy to irery ihany Yahweh Elohim. Dia nivelana izay contexte fanekena fifanekena izay no natsoina hoe jentilisa, satria izay no faribolam-pamonjena. Izay rehetra tao anatin'ny fanekena sy fanekena natolotra ho azy ireo ny Torah, malala izy raha ny fifidianana. Ivelany contexte hoe Hebreo jiosy, araky ny fanazavantsika eto hoe fanekena voalohany dia ireo no nitondrona hoe jentilisa. Tsy manana ny lalàna, tsy nanana ny famorana, tsy nanana fanekena fifanekena tamin'Andriamanitra tsy to miendrika lalàna. Mazava iny dia ao anatin'ny toko voalohany io dia detayen'ny soratra masina izay haratsy toetra izay hoe mahameloka ny jentilisa izay. Mijery indray tsika ny contexte andin'ny faharoa mialohan'ny idirantsika amin'ny tena fanazavana hoe miorina eo ambonin'ny lainga marina ve ny filazontsara Jesosy Kristy araky ny fandraisan'ny olona azy. Toko faharoa dia izao indray ny soramandry. Ny amin'ny tsy fahamarinana ny jiosy sy ny tsy ahazoan'ny fahamarinana avy amin'ny lalàna. Ilay toko voalohany dia niara-tsy toetra ny jentilisa sy ny tsy fahamarinana miroara foana ho Yahweh Elohim, Andriamanitra tsy to. Fa eto amin'ity toko faharoa ity indray anefa na ireo nosoritany Baiboly, averiko tsara hoe nosoritany Baiboly, fa tao anaty fanekena, izany hoe nanana ny Torah, nanana ny famorana, nanana ny kultura, fandidiana, fanekena fifanekena ho iaho teo tamin'ny alalan'ny mpaminany, mpanjaka, mpisorona, kofehy, tao anatin'izay fampifanekena izay. Dia mbola tsindriny ilay toko sy andininy eto amin'ity toko faharoa Romanina ity araky ny contexte soramandry hoe ny amin'ny tsy fahamarinana ny jiosy sy ny
sy ny tsy ahazony fahamarinana avy amin'ny lalàna. Atreo raha manao fitina isika hoy aho teo hoe miroara Andriamanitra tsy to, misy jentilisa raha tsy toetra ivelan'ny contexte alliance fanekena fifanekena, kanefa mbola tsy indrin'ny filazantsara hoe mahameloka azy ny amin'ny faratsy toetra ny jentilisa sy ny mahameloka azy. Raha tsy toetra ny jentilisa satria tsy ao anatin'ny fanekena izy a, tsy notolorana ny fanekena izy a, tsy ho isan'izay ho amboarina ny toetrany amin'ny alalan'ny fanekena hoe aza mangalatra, aza mamon'olona, tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao, aza mijoro vavolombelona andainga sy ny sisa rehetra, izay natolotra ny jiosy. Malala izy raha ny fifidianana tamin'ny alalan'ny mpaminany, ny mpanjaka, ny mpisorona. Oro anefa ireto jiosy ireto zay nanana an'izay alliance sy ny fifatorana tamin'Andriamanitra tsy toy izay, eto amin'ity toko faharoa ity raha vakinao dia ambaran'ny soratra masina mazava tsara fa tsy nahazo fahamarinana avy tamin'ny lalàna notolorana azy ny lalàna, fa tsy nahazo fahamarinana avy tamin'ilay lalàna notolorana azy izy, satria rehefa tarafina amin'ilay miroara ia ho Elohim, dia io lay ambaran'ny bokin'ny Isaia toko faha 4:15 fa samy efa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosin-drà ny fahamarinanay rehetra. Ireto jiosy izay tao anatin'ny fanekena nomena ny Torah lalàna, alliance manana cordon fifandraisana amin'Andriamanitra ireto, nomena fahazona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Ny ota dia fandikan-dalàna, fa ny lalàna ny fahazona fahalalàna marina ny amin'ny ota, connaissance générale. Zany hoe pour connaître ny herin'ny ota péché dia mahay ny lalàna, dia notolorana azy ireo. Malala izy raha ny fifidianana ny ho accès ho fahafantarana sy fahalalàna ny amin'izay ota izay, fa tsy afaka nanana ny fahamarinana izy, tsy afaka nanana ny vérité absolue izy, tsy afaka nanana ny izay dia midika hoe vie éternelle izy. Mirosy antsika amin'ny fanazavana teo a, dia hoy aho teo hoe raha mamaky an'ity contexte toko faharoa ity isika hoe ny amin'ny tsy fahamarinany jiosy, malgré na dia nitolorana ny lalàna ary izy a, malgré na dia tao anaty alliance sara izy, sy ny tsy ahazoany fahamarinana avy amin'ny lalàna, tsy afaka mahazo accès amin'ny vie éternelle zany izy, fa connaissance fotsiny, par connaissance fotsiny zany no afantarany hoe ny vie éternelle dia misy ny fiainana mandrakizay dia Jesosy Kristy, fa ilay fananany an'ilay fanekena sy lay alliance dia tsy mahamarina azy sy tsy ahazoany an'ilay fiainana mandrakizay, tsy ahazoany ny fahamarinana araka ny contexte soramandry eto amin'ity toko faharoa ity. Izao anefa atreo zany ny conclusion dia hoe finalement mitovy ihany ny jiosy sy ny jentilisa raha maka référence isika vie éternelle, satria ilay jiosy izay manana ny Torah dia tsy marina teo anatrehan'Andriamanitra, tsy afaka azahoany marina ny fahamarinana vie éternelle ilay Torah. Ny jentilisa izay ratsy toetra selon la Bible, selon ny contexte biblique ilay toko voalohany mitondrantsika sorodalana teo,
tsy marina teo anatrehan'andriamanitra ihany koa satria selon ny contexte fijerin'andriamanitra miroara izy a dia ratsy toetra sy ny sisa rehetra fanampin'izay dikan'izay dia araka ny référence hoe vie éternelle fiainana mandrakizay a dia samy tsy misy afaka mandova ny fiainana mandrakizay a na ny jiosy a na ny jentilisa izao anefa hoy aho eto am'ty romanina toko fahatelo ity ihany izay hitondrantsika fanazavana sy anindritsika detay araka ny lohahevitra izay hitondrantsika sorodalana eto hoe fa raha ny fahamarinan'andriamanitra kosa ny notombo tamin'ny laingako ho voninahiny nahoana no mbola tsaraina ho mpanota ihany hoy Paoly eto am'ty romanina toko fahatelo ity maninona i Paoly apôstôly no miteny eto hoe fa raha ny fahamarinan'andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako a ho voninahiny nahoana no tsaraina ho mpanota indray fakitsika eo am'le andininy fahadimy fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'andriamanitra ahoana ary no lazaitsika teo tsika dia nitondra fanazavana tamin'ny contexte toko voalohany sy ny toko faharoa hoe ny contexte toko voalohany a dia milazany amin'ny jentilisa izay ratsy toetra tsy ao anatin'ny famonjena mihitsy a exclu ny toko faharoa dia milazany amin'ny jiosy nofidiana nomena ny alliance nomena ny tora ora nefa tsy afaka mahazo fahamarinana avy amin'ny lalàna important be zay zavatra lazaitsika izay satria ao ny tena sekrian'ny fanazavana ary mbola tsindriny ny contexte soramandry ery ambony hoe tsy fahamarinany jiosy malgré efa manana ny loi en poche izy zay zavatra zay dia manome image ny olona hoe malgré ny olona anankiray a mampijaly ny tenany a manandevo ny tenany miditra fiangonana mianatra teolojia za tsy miteny hoe ratsy ny zavatra resantsika izany a mianatra sekoly alahady miparticiper amin'ny activité ao am-piangonana ohatra hoe sampana lela lehibe vehivavy lehibe mitendry fiangonana groupe de louange sy ny sisa rehetra fa ny amin'ny tsy fahamarinan'ireny olona ireny sy ny tsy ahazony fahamarinana avy amin'izay lalàna fibaiko ny tenan'izay satria ilay lalàna dia ampanekeko ny tenako ampanekeko ny saiko ho ny voan'ny amina ilay lalàna ohatra hoe tsy azo atao mijangajanga dia fiheziko ny tenako tsy anambady vehivavy roa telo efatra fa vehivavy anankiray ihany a ary io le nahitsiny Jesosy Kristy taty amin'ny filazantsara araka ny Matio a Luka Jauna mipijangajanga ozy a dia izay mijery vehivavy ka mila azy ao am-pony an'ilay fijangajangana fa tsy ilay hoe limité intsony hoe tsy mahazo manambady a ray roa telo sady miresaka ny contexte fahatanterana ihany koa isika amin'izay ary izay no manindry an'ilay hoe ny lalàna tsy azona fa mijanona fotsiny ho connaissance fahalalàna ny amin'ny ota mahampanota izao ny ota izao ny karazana ota fa tsy azahoana fahamarinana vie éternelle ary eo no mahatonga ny Paoly manambara atao amin'ity romanina toko fahatelo ito hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny nahoana no tsaraina ho mpanota indray dia ho azavaintsika amin'izay ara hoe inona ary lay ambarany Paoly eto hoe laingako eo lay tena question intéressante eo lay tena fanontaniana mila vahatsika raha azonao a lay fanazavatsika contexte voalohany toko voalohany ny amin'ny jentilisa toko voalohany ny amin'ny jiosy manana ny famorana lalàna ny famorana lalàna judaisme izay rehetra fanekena tsy maintsy ekena tao anaty alliance fifatorana amin'Andriamanitra tsy to dia tokony ho azonao amin'izay ty fanazavana ity zay azavaiko tahaka izao hoe
fahamarinan'andriamanitra ny tombo tamin'ny laingany Paoly. I Paoly eto manao taimboraka, manao témoignage. Kanefa i Paoly eto dia miteny fa hoe tamin'ny laingako. Paoly dia fatatsika rehetra fa farizien. Paoly dia fatatsika rehetra fa amin'izay hoe toetra maha-farizien zay, amin'ny maha-teolojiana farizien zay, dia nanana ny fahalalana absolu, faratampony, fahatakarana ny amin'ny Torah. Zay dia manambara fa hoe raha misy ny teolojiana. Zay ho iaho dia manambara fa raha misy milaza azy ho teolojiana, misy milaza azy ho sabatista, misy milaza azy ho judaïsme, misy milaza azy sy ny sisa rehetra, contexte lalàna dia i Paoly apôstôly zay manao taimboraka eto no manana ny fahalalana absolu ary manao témoignage fa mpandainga izy. Mpandainga ny olona ao anatin'ny lalàna. Satria ny antony hoe mahampandainga any Paoly eto, arao tsara le fanazavana, dia ilay contexte toko faharoa hoe na dia nomena ny torarany vahoaka jiosy, na dia tao anatin'ny alliance fifanekena tamin'Andriamanitra tsy toarany vahoaka Hebreo, dia mazava ilay contexte biblika toko faharoa hoe tsy azona fahamarinana ny amin'ny tsy fahamarinana jiosy sy ny tsy azony fahamarinana avy amin'ny lalàna. Zany hoe na manana lalàna ary i Paoly apôstôly zay manao taimboraka eto, na dia voafora tamin'ny andro fahavalo ary i Paoly apôstôly zay manao taimboraka eto, na dia parfait ary Paoly apôstôly zay manao taimboraka eto, ny amin'ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona sy ny sisa rehetra amin'ny mahafarizien azy, parfait izy amin'ny fanandevozany tenany, parfait izy tsy misy tomika amin'ny fandoavany ampahafolony, parfait izy ny amin'ny resaka somotra, parfait izy ny amin'ny resaka fitafiana, resaka ceinture, resaka flactera, resaka inona le satroka sy ny sisa rehetra, ny zava-padina. Dia mazava ilay contexte tsy azony fahamarinana marina ilay lalàna sy fahalalana faratampony amin'izay lalàna izay. Izany hoe ilay hoe tsy azahoany fahamarinana marina izay dia tsy azahoany fiainana mandrakizay. Dia izay no manome toetra mahampandainga any Paoly hoe comment, ahoana iza zay manana ny lalàna, iza zay mahafantatra ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga sy ny sisa rehetra, kanefa tsy afaka manana ny fiainana mandrakizay. Zay ilay mahampandainga ny Paoly eto. Amen. Alleluia. Itondrako pirofo ianareo. Ny jiosy dia fantany tsara ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona. Any amin'ny filazao tsara nefa rehefa anatratra vehivavy anankiray mpivarotena mijangajanga izy ireo, dia hitorabato an'iny vehivavy iny no obsession any jiosy nanomboka tany amin'ny fariseo ho mpakafanan'i Jesosy Kristy hatramin'ny zaza madinika. Fantatry izy ireo nefa ny hoe aza mamono olona. Ianao zay miteny hoe aza mijangajanga kanefa mamono olona, marina ve ianao natrehan'Andriamanitra? Mpandainga. Dia izay ilay kahany Paoly eto hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako. Eo amin'ilay contexte mpandainga isika izany. Manana ny lalàna ianao, mety ho teolojiana ianao, mety ho pasteur ianao, mety ho mpitoro teny tahaka anahy izao ianao, mety ho évangéliste ianao, mety ho bishop ianao, mety ho sy ny sisa rehetra ianao, fa mpandainga satria mijanona ho lalàna ho nivoana connaissance hoe ataoko a sy efaiko a ny tenako no tsindriko ho mpanefana zay, zay le hoe asan'ny lalàna mijanona hatreo fotsiny ihany fa tsy afaka azahoantsika fahamarinana marina, vérité, vie éternelle, Jesosy Kristy izay contexte izay. Dia izay eto amin'ity hoe mpandainga i Paoly ity.
mpandainga ny farizien, mpandainga ny pastora anankiray izay manandevo ny tenany a, manao culte izy lahady a, samedi a, ivelan'izany rehetrarehetra izany a, mpandainga ny mpitoro-teny tahaka izao a, mamono ny tenany izy a, manao ezaka izy a sy ny sisa rehetra, satria mijanona ho asany lalàna daholo zany rehetrarehetra izany a, mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mijanona ho asa fotsiny. Zay ny maety sady teriny lalana makany an-danitra, vitsy ny mahita azy. Ary azadino ilay fanambaran'i Jesosy Kristy hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao izahay, efa nanao miracle, efa nanala démonie, efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatro ianareo, mpanao meloka, miala amiko izy Jesosy Kristy any amin'ny fitomanina sy ny fikitromanify mitoerana sahazanareo. Ety sady teriny lalana makany an-danitra, mampisaina sy mampieritreritra atsika voalohany amin'izany ny tenako. I Paoly apôstely eto no manao taimboraka ny tenany fa mpandainga izy. De iroso indray aritsika amin'ny fanazavana hoe maninona ary Paoly zany no miteny eto hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra no nitombo tamin'ny laingako. Karbonetra. I Paoly a dia judaisme. Ary fatatsika ny tantaran'ny Paoly fa mpanenjika kristianina izy, mpampahory kristianina izy. Ny martyra voalohany de Etienne na Stéphane, ary Paoly mihitsy ny tena témoigny azy namono an'i Stéphane, namono an'i Etienne public, fitsaram-bahoaka absolu devant tout le monde. Fa i Paoly eto manao taimboraka hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako. Teo tsika dia nanazavany le hoe manino ny Paoly ny mpandainga i Paoly mpandainga i Paoly iaho teo a satria nitolorana ny lalàna izy kanefa tsy nanana akseny amin'ny fahazahoana marina ny fahamarinana. Fa izao sika dia nazava indray hoe aiza ho aiza ary le hoe fahamarinan'Andriamanitra nitombo tamin'izay toetrany Paoly mpandainga izay. Azadino fa i Jakoba dia mpamingana mpandainga fa nofidian'Andriamanitra. Tsy misy zava-baovao amin'ny soratra masina fa ny taloha ihany no miverina. Ny zanak'Israely dia olona mafotsy voafora fosy tsy voafora sofina, fa malala izy raha ny fifidianana, fa avalo izy raha ny filazantsara. Tsy misy zava-baovao iaho. Izasy ianao a gentlis, izasy ianao a dia lay contexte romanina toko voalohany ratsy toetra, fa ianao nefa no fidian'Andriamanitra, za no fidian'Andriamanitra, ampamenatra ny endry izao tontolo izao ny gentlis, tsy misy zava-baovao. Boky ny mpitoro-teny. Fa ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny hoy Paoly. Wow! Mampiteniteny fona ny olona mihitsy ty epistily. Témoignage taimboraka Paoly eto ity. Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra no nitombo tamin'ny laingako hoy Paoly apôstôly. Ahoana ary mipetraka zany? I Paoly isika teo dia voafora tamin'ny andro fahavalo tena jiosy, vrai, pur, double nationalité. Tsy safiotra fa tena jiosy no manao taimboraka eto hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra no nitombo tamin'ny laingako. Efa mazava le hoe inona mampandainga an'i Paoly tahaka ny Jakoba mpamingana mpandainga. Fa nazavaintsika teo zay. Ity eviteny eto amin'ny toe fahamarinan'Andriamanitra nitombo tamin'ny laingan'ny Paoly ity dia ho azavaintsika tahaka izao. I Paoly tamin'ny mahafarizien azy mahampandainga azy satria mpanenjika kristianina izy. Tao amin'ny daholo ny bagage amin'ny matéologien farizien azy amin'ny fahalalana faratampo ny resaka lalàna, fa tsy nanana ny vérité absolue izy, mpandainga izy. De io Paoly io aty amin'ny asany apôstôly toko 6 lalana makany a Damaskosy nampiaiky ny olona hoe tsy io va la lehilahy mpamono kristianina, tsy io ve le lehilahy namono ny Etienne, tsy io ve le lehilahy mpampahory, tsy io ve le lehilahy farizien sy ny sisa rehetra, fa valo ny filazantsara. De io lehilahy io no manao taimboraka eto
io lehilahy io no manao témoignage eto, io lehilahy io no miteny atao am'ty epistily Romana toko 7 andininy fahafito hoe ny fahamarinan'Andriamanitra no mitombo tamin'laingako. Izany hoe lay toetra ny Paoly apôstôly tao anatin'ny Torah, tao anatin'ny contexte pharisien tamin'ny maha-judaïsme azy, mpanenjika sy mpandefina kristianina, io no nivadika rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy, lalana makany Damaskosy, asan'ny apôstôly toko 7. Io no lasa agent an'Andriamanitra tsy to, io no lasa tsy izao intsony ny velona hoy Paoly, tsy ilay mahampandainga intsony ny velona fa i Kristy no velona atao anatiko. Dia izay ny fanazavana eto amin'ity hoe i Paoly mpandainga, fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy, asan'ny apôstôly toko 7, dia lalainga ny Paoly mahampanono kristianina azy, mpanenjika an' Jesosy Kristy, malgré hoe nanana bagage théologien, pharisien, fahalalana faratampony tamin'ny resaka Torah izy, fa mpandainga. Dia io Paoly mpandainga io no lasa apôstôlin'ny jentilisa, mpampiavana amin'Andriamanitra tsy to, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Le fampiavanana tsy resaka problème personnel hoe misy miadilova dia mampiavana mpiadilova ianao, zavatra minimum be zany, na misy voisin mifamaly dia mampiavana ianao, fa fampiavanana amin'Andriamanitra tsy to, sambatra ny mpampiavana. Raisy message zay fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia i Paoly eto ny lasa zanak'Andriamanitra, i Paoly lay mpandainga tamin'ny alalan'ny laingana, ilay fanenjehana ny kristianina sy famonoana martiora sy izay rehetra mpianatry Kristy rehetra. Izy io mpandainga io nanana ny Torah no tonga mpampitombo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy misy asantsika ny fampitomboana ny voninahitr'Andriamanitra, fa izy no lasa témoignage amin'izay hoe mpandainga ary tamin'ny laingany rehetra famonony ny herin'ny filazaontsara anatin'ny Torah. Izay akta izay ity ambarany Romanina toko 7 andininy fahafito ity eto hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahina. Voninahitra makany amin'ny voninahitra, satria lay voninahitra makany amin'ny voninahitra hoy ny Baiboly satria i Paoly apôstôly lay persécuteur mihitsy eto no lasa guerrier, no lasa tena hoe mahery fo. No lasa zanak'Andriamanitra, mpanambara ny voninahitr'Andriamanitra sy ny herin'ny filazaontsara, témoignage Jesosy Kristy. Ahoana ary iry amin'ny andininy fahasivy, manakavaly va isika, tsy akory, efa voalazantsika raha teo fa ho mpanota na ny jiosy na ny jentilisa. Zay le nazavaintsika tany amin'ny fampidirana hoe contexte jentilisa toko 1 sy contexte jiosy toko 2, mpanota daholy, manana ny lalàna, tsy manana ny lalàna. Dia raha toizantsika ny famakina dia eo amin'ny andininy 12 zao tsika dia mahita hoe ny olona manana lalàna dia tsaraina araka ny lalàna, ny jiosy izany, ny jentilisa zay tsy manana ny lalàna dia very maty tsy manana ny lalàna. Zay le toetra toko voalohany nazavaintsika tary ambony hoe ny toetra ny jentilisa raha tsy toetra maty amin'ny fahotany, fa ny jiosy izay manana ny lalàna dia tsaraina araka ny lalàna, oro anefa tsy manana accès izy ny amin'ny fahamarinana marina, vérité absolue. Dia zay le nankatsika ohatra hoe aza mijangajanga ny jiosy ny sambotra n'ilay vehivavy tratra ny jangajanga, fa ny tao am-pony amona n'ilay vehivavy ho toraham-bato, ora nefa fantatry izy ireo hoe aza mamono olona. Zay le mahampandainga
ianao miteny hoe aza mijangajanga nefa ianao mamono olona de izay lay témoignage-ny Paoly eto hoe lay mpiainany Paoly en tant que hoe pharisien nanana ny fahalalana absolu ny Torah mpandainga i Paoly de io Paoly io lay tonga agent Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra guerrier aty amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ny fanena tamin'i Jesosy Kristy lalana makany Damaskosy dia nataony ainany asy batisa niala ny kiratrondro teo amin'ny masony nanana fijery vaovao indro avoziko ny zavatra rehetra de tonga amin'ny toerana izy hoe manao témoignage manao taimboraka fa hay lainga avokoa mpandainga ilay natiorany tao amin'ny asan'ny lalàna fa tsy nanana ny accès taty amin'ny fiainana mandrakizay izy izay anton'izay nahatonga azy ho mpandainga dia tsy namarinina tamin'ilay asan'ny lalàna izy ary mamaky isika ery amin'ny andinin'ny farany amin'ity toko fahatelo ity dia mazava ny andinin'ny faharoapolo hoe satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna dikan'izay de hoe manana ny lalàna ny olona anankiray miasa izy araka ny lalàna fa tsy amarinina amin'ilay asany io le ohatra nambarantsika teo hoe pastera mitena ny olona anankiray mitory-teny izy bisopy sy ny sisa rehetra fa tsy amarinina amin'izay izy miala amiko ianareo ry mpanao meloka nahatonga atsika nakatsoa-kevitra teo hoe ety sady tery ny lalina makany an-danitra mampisaintsaina ny zavatra zaraintsika fa tsy mivize anizasiza isika akory de zay le hoe tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna de teo amin'ny andinin'ny fahasivitsika hoe ahoana ary manakavaly va isika tsitsy akory fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa de io le namafisin'ny Isaia toko faha 4:15 ny vakitsika teo hoe lamba miosin-dra ny fahamarinanay rehetra eo mason'Andriamanitra tsy to miroary dia tsy marina izany tsika satria rasy adamika misy an'ilay semensa mampanota atsika zay le hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra indray vonoana mihitsy zay rasy adamika zay de misy an'ilay adama faharoa Jesosy Kristy tsy izao intsony ny velona fa i Kristy Jesosy ny velona atao anaty koa i Paoly manao taimboraka eto ity hoe mpandainga isika satria mpiangona fotsiny ihany mpandainga isika satria mpitory-teny fotsiny ihany miasa sy mamono tena am'izay mpandainga isika satria mianatra sekoly laty fotsiny ihany mpandainga isika satria mihira groupe de louange na mitendry piano tsotra fotsiny ihany ho fandrindrana firindrana ao anaty fiangonana fa tsy manana accès amin'ilay fiainana mandrakizay mampisaina sy mampieritreritra atsika lalina izany témoignage-ny Paoly izany i Paoly eto no nanao taimboraka i Paoly eto no manambara amintsika hoe fa raha ny lainga kosa no ny tombo fa raha tamin'ny lainga kosa fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa ny tombo tamin'ny laingako ho voninahina nahoana ny mbola ho tsaraina ho mpanota indray na vita dingana izany Paoly eto ary samy tenin'ny tenany hoe afaka tamin'ny mahampanota azy izy nahoana izy ny mbola tsaraina ho mpanota ihany mandalo persécution be Paoly atao amin'ity toko fahatelo ity miatrika fitsaram-bahoaka tahaka ny hoe ianao mizara ity amin'ny Facebook de ny olona miteny hoe io be kritika mihitsy ny zavatra ambarany olona io tsy misy mba zavatra pozitif mihitsy ora nefa ny tena marina tsy mifanaraka amin'ilay fisainana sy fieritreretan'ilay olona ilay zavatra ambaranao dia misy an'izay commentaire izay mivoaka ny amin'ny vavandren'olona ireny izany hoe tsy par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany ny zavatra conclusion misy amin'ny andaniny sy ny ankilany fa par rapport amin'ny position any tena tahaka ny position any Paoly mpandainga satria ny position any Paoly de tao anatin'ny Torah fa tsy tao anatin'ny Jesosy Kristy tsy tao anatin'ny vérité fahamarinana marina alleluia de toy izantsika le famakina amaraparantsika eo amin'ilay taorinan'ilay andinin'ny fahasivy de hoe Romanina toko fahatelo tsy misy izay mahafantatra tsy misy izay mitady an'Andriamanitra samy nani avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra
tsy misy izay manao ny tsara na de ray akory aza par rapport am'ilay témoignage hoe ny vahoaka jiosy a nanana ny alliance nanana ny tora nahita vehivavy mpijangajanga izy de ny obsession tao am-pony ny amona an'ilay vehivavy mpijangajanga ora nefa fatany fa hoe aza mamono olona fa noentin'izy ireo tamin'ny position filana tao anatin'ny fotsiny hoe interdit par interdit araka ny lalàna ny hoe aza mitsangajanga fa mpandainga izy ireo satria miratarape azy ny vérité hoe aza mamono olona tanareo am'izany lay mahasarotra an'ity resaka hoe fiainana ao am' Jesosy Kristy ity ary zay tsy maintsy ananantsika an' Jesosy Kristy velona atao anatsika afahatsika misuivre ny vérité fahafantarana ny fahamarinana marina akseny am'izay fa tsy afaka mijanona au niveau-n'ny fisainantsika fotsiny a connaissance théologien fahafantarana tahaka ny fahafantarana karazan-dalàna fahafantarana ny amin'ny ota fa lay fiezahana lay vatatsika mihitsy no mbola misy an'ilay semence adamika voalohany fa tsy manana n'ilay semence adamika Jesosy Kristy faharoa lay lamatoa nandresin'ny fahafatesana dia tsy afaka iroso am'izay vérité fahamarinana marina izay isika ary zay le mahampandainga ny Paoly eto i Paoly atao anatin'ny lalàna en tant que pharisien fa mbola tsy nanana an' Jesosy Kristy tsy niona tamin'i Jesosy Kristy araky ny asan'ny apôstôly toko fasivy zay lay témoignage eto fa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy de lasa nanana n'ilay semence kristika tsy izao intsony ny velona fa i Kristy Jesosy no velona atao anatiko de zay lay tsindriny ao anatin'ny fanambarana hoe nahoana aho no mbola tsaraina fampanota andiny faharombe folo samy nani avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra isika rehetra tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy satria izay le maharasy adamika atsika manana n'lay semence sanamenarana bibilava tao amin'ny sahany tena torotorona tamin'ny ota ozy Davida any amin'ny boky ny salama nateraka tamin'ny alalan'ny ota rs mpanota daholo isika rehetra satria mbola manana n'lay rasy adamika nitondrako fanazavana teo fasana misokatra ny tendany ny lelany no anaovan'ny fitaka ny poziny menarana no ambaniny molony manindry tsara n'ilay zavatra nambarantsika teo hoe rasy adamika taranaky ny menarana misy an'ilay semence ny bibilava tao amin'ny sahany tena union any eva tamin'ny menarana tao amin'ny sahany tena de aveo i adama indray no firay tamin'ny eva de isika taranaky adama de zay tsy maintsy hoe ateraka indray isika zay vo afaka am'izay ozona izay zay le resaka ozona izay fa tsy problème personnel feno ozona sy fangidina ny vavany tanareo fa mitoy daholo ny zavatra resantsika ny tongony mimona handatsatra zay le fiainana jentilisa fiainana mahampanota izay ny mahampanota atsika ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantana io le fahamarinana marina ataon'ny Paoly témoignage eto hoe nahoana ny mbola tsaraina mpanota ihany tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny lohan'ny masony manana ny connaissance fotsiny ihany amin'ny Torah fatatsika ny lalàna rehetra selon la Bible manana ny alliance zany hoe tafiditra ao am-piangonana mandray anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony andraisana anjara ao am-piangonana mitadirakitra mihaino filazandrara mihaino toroteny sy ny sisa rehetra fa tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny lohan'ny masontsika mbola mijanona amin'ilay contexte hoe mpandainga be da benga ny olona miditra fiangonana mpandainga izy be da benga ny olona mitoroteny fa mpandainga izy be da benga ny olona izao sy izao fa mpandainga izy ity témoignage ataon'ny Paoly taimboraka eto ity mihitsy zany hoe dikan'izay dia mila manao dingana isika tsy mijanona amin'ilay asan'ny lalàna tsy mijanona amin'ilay tenako ampanekeko sy andevoziko fa manao etapy mihitsy miditra aty amin'ny fiovana miona am' Jesosy Kristy asan'ny apôstôly toko fahasivy mila misy kiratrondro miala eo amin'ny masontsika mividiana ody maso
sao ianao lay mieritreritra fa hoe efa manan-karena, efa mitoroteny, efa miteny amin'ny teny tsy fantatra, efa sy ny sisa rehetra, manan-karena sy efa niary fananana be. Kanjo ianao lay oro mitanjaka ferena farofy, mividiana odi-maso, lay odi-maso kiratrondro niala teo mason'ny Paoly. Zay izy vao tena nahita hoe tsy maintsy miala mihitsy lay odi-maso kiratrondro eo amin'ny masontsika. Zay tsika vao mahita hoe tena mitanjaka marina ory ferena farofy. Tsy maintsy misy an'izany dingana izany fiaonana amin'i Jesosy Kristy, mahita gloire manjelanjelatra, mamono an'ilay otatsika rasy adamika atao anatsika, lay voninahitry Kristy. Zay isika vao afaka micomprendre ny herin'ny fahamarinana marina ato amin'ny filazoan-tsara zay ataon'ny Paoly taimboraka eto. Farany, ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazaina amin'ny manana ny lalàna mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra. Ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Nul n'est censé ignorer la loi. Tsy misy olona natao tsy halala lalàna izany. Andriamanitra minitsy sy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Nul n'est censé ignorer la loi. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Efa nazavaintsika teto imbeda be izay hoe tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna izay. Amen. Ny fehin-javatra nambarantsika hoe maninona i Paoly no manao taimboraka eto amin'ity Romanina toko 7 ity hoe fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako, nahoana ny mbola tsaraina ho mpanota indray. Raha nanaraka ny fanazavana ianareo ataontsika fitina fohy de fohy alohan'ny amarana anazy dia i Paoly tao amin'ny contexte pharisien, nanana ny lalàna, nanana ny bagage feno sy antonony en tant que pharisien, judaïsme, double nationalité, sady jiosy no romanina, tsy safiotra fa tena izy voafora tamin'ny andro fahavalo nanana ny fahalalana faratampony amin'ny lalàna dia mpandainga, satria ny fahalalany sy ny fahafantarany marina feno ny amin'ny lalàna dia tsy bariera, tsy sakana ho mahampandainga azy, satria ny antony dia mpanenjika kristianina izy, mpamono kristianina izy. Or anefa fantatry ny mpahay lalàna tsara ny hoe aza mamono olona, tsy manisy ratsy amin'ny namana, tiavany namanao tahaka ny tenanao. I Paoly dia nanana fahavalo, zanak'Andriamanitra mihitsy ny fahavalony. Or anefa izy nanana ny fahalalana faratampony tamin'ny resaka lalàna. Tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna fa ny lalàna no azoana fahalalana marina ny amin'ny ota. Fantatrao fotsiny hoe aza mijangajanga, fantatrao fotsiny hoe aza mamono olona, fantatrao fotsiny hoe tsy mahazo mijoro vavolombelona andainga. Afaka manana diplômany amin'izany ianao, afaka manana connaissance-any amin'izany ianao, fa tsy accès izay makany amin'ny vie éternelle, fahalalana marina, ilay hoe fahalalana marina, vérité absolue dia fiainana mandrakizay. Ary izay no banga tao amin'ny Paoly dia manao témoignage Paoly eto hoe fa raha tamin'ny laingako notombony ny fahasoavan'Andriamanitra grâce nahoana ny mbola tsaraina ho mpanota. I Paoly lay mpandainga, mpamono kristianina, nanana ny fahalalana marina ny amin'ny Torah, na vita dingana ny fanena tamin'i Jesosy Kristy, asan'ny apôstôly toko 7, tonga zanak'Andriamanitra, manao taimboraka, manao témoignage de par rapport amin'ilay toetra ny mpandainga nampiaiky ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana izany hoe le io lehilahy io mpamono kristianina, mpankahala an' Jesosy Kristy, tsy io va lay lehilahy
namono any Stefana Etienne, kanefa io izy io lasa mitory an' Jesosy Kristy eny amin'ny tempoly, mitory an' Jesosy Kristy aty amin'ny Jentilisa, mitory an' Jesosy Kristy eny an-dalambe, mitory an' Jesosy Kristy eraky ny elakelan-trano. Fahasoavan'Andriamanitra nitombo tamin'ny alalan'ny Paoly mpandainga tao amin'ny Torah, Jiosy Farizia. Mino fa ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia hitombo. Andriamanitra no mampitombo fa mampiasa antsika izy, dia isika ampiasaina mitombo ao anatin'izay asantsika izay. Mitombo amin'ny alalanao mpandainga, mety efa mpijangajanga ianao, mety efa nanao asa ratsy ianao, mety ho efa namono olona mihitsy ianao, mety ho efa mpivaroteny ianao, mety ho efa ninona fijerin'ny olona anao efa nisarabady ianao, efa tsy fantatro, tsy haiko. Anao izay ka personnel anao, ka par ka. Fa za dia manondro anao mihitsy eto hoe miasa mahery ao anatinao Jesosy Kristy, miasa mahery ao anatinao ny grâce fahasoavan'Andriamanitra, mitombo amin'ny alalanao mpandainga ny fahasoavan'Andriamanitra. Aveloany olona hiteny, aveloany olona nambara, aveloany olona ilaza ny filazany rehetra. Za zao mialatsiny aho. Mpandainga, mpanondratsy rehetrarehetra, manome préfiguration image Paoly sy ny sisa rehetra, tahaka anao ihany koa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra mitombo amin'ny alalantsika mpandainga. Dia atsika sy Andriamanitra ny ambiny aveloany olona hitsaratsika ho mpanota, aveloany olona hitsaratsika sy ny sisa rehetra. Azy sy Andriamanitra ny ambiny fa ny filazantsara, ny epistilin'ny Paoly manamafy an'io fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitombo amin'ny alalanao mpandainga, mpanota, nitombo tamin'ny alalan'ny Jakoba, nitombo tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, fahavalo izy. Raha ny filazantsara malala izy raha ny fifitianana sy ny sisa rehetra, betsaka ny témoignage ao amin'ny Baiboly. Tianao Jesosy Kristy, misaotra anao zay tompo ary mbola afaka nandray fanambarana tamin'ny alalan'ny epistily nosoratan'ny Paoly araky ny Romanina 3. Voninahitra ho anao ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manisy tombo-kase ny zavatra rehetra nambara teto. Dia ianao ny tompo no miasa mahery betsaka ny anatinay ihany ahafahan'ny fahasoavanao mitombo foana amin'ny alalanay izay mpandainga, amin'ny alalanay izay mpanota, amin'ny alalanay izay tsy marina, fa kosa racheté no vidinao tao amin'ny raha anao teo amin'ny hazo fijaliana. Voninahitra anao ray tsy toa. Alléluia. Amen. Mirarosoa antsika rehetra dia tahiny Jesosy, sœur Fovato, sœur Anna Ramilson, sœur iza ihany koa, be da be nareo anonyme hitako teo fifalasany sasany tahiny tompo Jesosy dia manaraka indray tsika mijery loha hevitra.